Salama daholo amin'ity andro alahady. Efa avy mivavaka daholo angambany efa milamina any tokantrano tsirairay daholo zany nareo rehetrarehetra. Androana zany hitondra torohevitra kely zay mba azoko tamin'ny fiainana andalovako. Be dia be moa zany fiainana andalovako satria efa fantatrareo ihany fa avy anaty fotaka mpiandromby tany Nosy-Benala zany za no tonga ty amin'ny firenena farany manan-kara indrindra eran'izao tontolo zao. Nino manana anjara asa ty amin'ny firenena manan-kara indrindra zao tontolo zao, zany hoe firenena matsilo saina, firenena ny olona ty zany tena efa lasa lavitra amin'ny fomba fijery, fomba fiasa, fomba fiaina sy rehetrarehetra. Ny Suisse angambany ny anisan'ny ina moa zany ny ponina tena lasa lavitra indrindra, tena lasa lavitra indrindra amin'ny rehetrarehetra mihitsy zany. Asany mety hitovy angamba ny fomba fijery amin'ny zavatra satria ny A zany dia arakaraky le réussite le firenena hoe ahoana ny fari-piainan'ny olona tsirairay dia zay angambany. Vasa misy tendra France première 5e puissance mondiale makasy mavarao fa zany la France zany mihoatra ny Suisse ho anareo zay tsy mbola mahafantatra dia tena tara un siècle angamba la France par rapport en Suisse. Mety mbola hisy any resaka eto fanazavako ny zavatra zay fa raha mieritreritra nareo hoe France ny modèle rehetrarehetra dia very be. Ka ninona moa zany ny zavatra hoentiko androany dia ny zavatra expérience azoko tamin'ny fiainana zany satria nitsangana amin'ny voloko ary tena ny panika zany nahita ny zavatra naheno ny zavatra teneny ny filohantsika André Rajoelina ny teny hoe ninao izy ny décision rehetrarehetra raisiko dia ankiniko amin'Andriamanitra, ankiniko amin'Andriamanitra daholo izy indrindra amin'izao ina moa zany ny crise amin'ny ina moa zany situation de crise zao. Zay ny tenenina anankiray. Dia mbola nampiny ihany hoe zaho izy dia mino ary sy manantena miracle. Dia za oleretsa. Araka ny voady efa nataoko dia tsy resaka politika, tsy resaka amin'ny ry, fa miresaka torohevitra ho anareo zay manaraka koto, zay mandray tsara tsy mandray samy manana le fiainana. Fa le olona narivo maro aman'alina nanatrika ny inono zany ny zaikabe ny FLM zay nitenenany André Rajoelina hoe ny ao izy ny décision rehetrarehetra raisiko dia ankiniko amin'Andriamanitra daholo. Dia ny olona zany dia manao ohatry zao daholo amin'izany zavatra zany fa za manokana choqué. Ary tsy za rery fa ny olona aty andafy na ny France na zanaiza zao tontolo zao mahay zany angamba dia tena choqué tanteraka hoe filoham-pirenena ve, fitondrana firenena ve, ny décision raisinao ve dia ankinonao le fivavahana. Tena débile be zany rehetra, tena débile be. Aminareo zany dia normal be satria nanao anaty le fivavahana, anao anaty le finoana tanteraka. Fa débile be zany satria zao ny antony maha-débile azy. Raha ohatra ka ny décision raisina ankinina amin'Andriamanitra rehetrarehetra raha zao tontolo zao dia ngambany tsisy mihitsy décision diso, tsisy olona nijabaka mihitsy, tsisy entreprise nijabaka mihitsy, tsisy firenena nijabaka mihitsy amin'ny rehetrarehetra raha ohatra ka nankina amin'Andriamanitra, raha farankinana anazy amin'Andriamanitra no azahoanao décision correcte sy décision optimale amin'ny zavatra ataonao na décision amin'ny lalam-piainanao hoe ankinanao amin'Andriamanitra zay décision raisinao raha izay no nahasoa, raha izay no efficace dia tsisy Madagasikara tsy farany amin'izao tontolo zao satria ny gasy rehetrarehetra manakina ny décision ny amin'ny ambony ina moa zany zay zavatra rehetra atao dia ina moa zany miankina amin'ny ao ambony na apetraka amin'ny ao ambony. Misy zavatra atao na plan inina zany atsika anamboatra trano na atsika na zao amboarina le zavatra fa dia angatahana amin'ny ao ambony, angatahana inona zany zavatra zany dia mijanona amin'ny resaka finoana fa concrètement ny zavatra misy tsisy afa-tsy hainao ihany,
tsisy afa-tsy ny herin'ny tenanao sy ny herim-batanao ny heritsainao ihany no avitanao zavatra ho akinina amin'ny jesosy akinina amin'izao zao tsy possible zany zareo tsy possible zany ka raha ohatra raha ny décision ny Andry Rajoelina nakininy tamin'Andriamanitra foana hatramin'izao ahoana ny résultat nina moa zany reny fanidina ina moa zany ny frontière ve anitry ny 5 taona amin'ny covid tsy fantatra koa na misy na tsisy ny ta Madagasikara misy fanafody sa tsisy on sait rien du tout didina ny olona efa oviana nefa ranokatra nina moa zany ny frontière ny tsika nidina nidina anazy de ina moa zany ahafahana manao business satria afaka mandeha ihany ny olona namidy ara le frontière anaovana business ka zay ve décision ina moa zany nakina tamin'Andriamanitra na décision fotsiny hoe nividy avion de chasse nividy avion de chasse de tsy chasse de tsy voaloha le trosa le traite de nalain'ny olona de very tsy haiko zany 3 millions d'euros anoany angamba 4 millions d'euros fa tsy diso les chiffres zay ohatra amin'ny décision raisiny Andry Rajoelina fotsiny zany ohatra catastrophe de hoe rehefa tsy mahomby zany le décision raisina de hoe zay sitrapony zay no mabado atsika zay no mavendrina atsika hoe apetraka miankina aminy apetraka amin'ny ao ambony zao mitavandra zao de rehefa tsy mety le izy de lazana fa ataoana ary fa zay ny lahatra ataoana fa zay sitrapony fa ny tena marina en fonction ny ina moa zany ny paramètre aminao rehefa mandra décision hoe inona daholo ny paramètre rehetrrehetra ka raha anday décision zany ny filoham-pirenena de ina moa zany miankina amin'ny données azo avy amin'ny ministère isan-karazany azo ny données ina moa zany ny conjoncture ny statistique be de be ny élément rehetrrehetra alaina zavatra concret no alaina chiffré sy nrehetrarehetra no ahafahanao mandra décision fa tsy ankinina n'Andriamanitra zany débile be zany zareo débile be zany zay ray de fa nomaka an'izany de hoe resaka hoe manatena miracle de tena am'izao ina moa zany taona 2 arivo zao sy 2020 zao de mbola anatena miracle amin'inona moa zany le gasy anatena miracle amin'inona hoe misy coup de baguette magique de anakaina avy Madagasikara fa ny tena zavatra tena mampatahotra de tena resy lahatra ankilery resy lahatra anky Andry Rajoelina de resy lahatra koa no rehetrrehetra fa zay hoe misy miracle ny miracle rehetrrehetra misy hatramin'izay de anaty baiboly tany aloha tany tsy hainao tour de Babel tsy hainao alarche de Noé tsy hainao inona neo de tsisy pofo archéologique nandray zany miracle zany nisy anjely mandeha tary magnona tsisy anjely mandeha tsony misiditsidina eto magnona tsisy anjely tonga eto mitena amiko hoe ekoto hiteraka zazalano raha afaka zao magnona tsisy tsony satria zany miracle rehetra zany anaty baiboly zany resake daholo zany tsisy miracle zany ary raha ohatra andra miracle zany Madagasikara de itsika zao efa farany am'izao tontolo zao de ny miracle mety hitranga de mety fahity firenena io tsisy raisina tsony tsy mahavoaloana karaha mampiasa fahita teraka ary ifampihinana mata Madagasikara raha mitohy am'izao zavatra zao ny olona ifampihinana lasa cannibale raha zao situation zao mitsoroka tsy mety mijanona mihitsy de mbola ireo zany mokondohan'ny filoha de reny mbola hofidina assure 100% fa reo ihany fidina na Ravalomanana na Andry Rajoelina zay ihany hofidiny draba de ny fantrana tsy mijanona mihitsy tsy mijanona mihitsy manao chute libre de zany ny olo-pirenena fiditsika zany le fomba fitsainana de zany koa fomba fisainanareo nareo gasy zany fomba fisainanareo hoe décision kinan'Andriamanitra ka raha décision ohatra hoe ataontsika hoe nanafahitana diary Madagasikara na décision rehetrarehetra nandalo teo zany na nakinan'Andriamanitra daholo dahoana ny résultat de ny anatra ny lesona le tiako tenenina hoe ory tanora mba hajanony ty raisonnement baiboly ty raisonnement mpivavahana ty fa tsy mandeha lalana zany tsy mandeha lalana mandaingana olona mitena mivavaka na zao zao n'importe quoi zany rehefa nety ny nataona de nety amin'ny paramètre rehetrrehetra fa tsisy idirany Jesosy mihitsy na inonino zavatra mandalo eto koa afatra ho an'ny tanora
dôry zareo de aza mitehitra afa-tsy ny rondoanao sy ny ara-batanao sy ny situation misy anao, inona conjoncture, inona situation zay ihany nahavitra anao fa tsisy hoe apetraka amin'ny ao ambony miandry ny ao ambony tena apetrako sy zavatra retry ny malahelo ny foko mitratra an'izy hoe tsika gasy ve de mbola am'izany tsika gasy ve ery Macron ve ndra décision de apetraka amin'ny Jesosy, ery iza moa Joe Biden ve de apetraka amin'ny Jesosy, ery Xi Jinping ve, ery Poutine ve, tsisy mametraka ny décision zany fa par rapport amin'ny élément concret hoe reto ny élément rehefa ara-dalàna ny élément rehetrretra de manana le bonne décision anao amin'ny fiainana be de be ny décision raisina amin'ny fiainana surtout ohatra na ety andafy tena enjana hoe ohatra za zao misy proposition asa ny Liechtenstein de andray décision fa de za hoe de ivavaka hoe inona Jesosy no anina de rehefa ohatra disy le décision ko de ahoana fihindrana Liechtenstein zany misy asa tsara be any efa nanao entretien tany milamina rehetrarehetra fa alohan'iza andray décision hiala ny asako eto de andeha hoany de jerena dao ny paramètre par rapport amin'ny indrona zany ny situation pays ahoana ny any ahoana ny inona ny pratika kokoa aiza ny zanako aiza ny vadiko ahoana paramètre rehetra zay no raisiko ny jereko ahafahako mandray décision fa tsy hoe ikakipo maso de Jesosy miteny mandeha anare zareo mifona tena mifona matoa zao mbola tsy mandray décision hitanareo tany Liechtenstein efa 2 mois namany nandeha nanao entretien tany asa tena tsara be mihitsy le izy de hiala ny Suisse de andeha hoany fa 2 volana mbola mandinika ahoana sy ahoana mety tsara am'le izy fa raha ohatra hoe ivavaka anatin'ny ray minitra ivavaka de mamaly Jesosy hoe zao nataonao connerie be zany tena connerie be efa miaraka amin'ny élément rehetrretra mandray décision élément concret de mbola mijabaka ihany ka de fivavahana ao zao ve ny anara zany raha fivavahana ve nina moa zany no nakana décision de isony jabaka tsony amin'izao tontolo zao raha fivavahana vita aloha décision zay raisinao de apetraka amin'ny Jesosy hoe inona décision raisiko en tout cas ny décision raisiko inona moa zany ny normalement zany mbola tany nosy benala hatram'izao mbola niandromby mbola nanao tavy hatram'izao fa zany nandray ny décision par rapport aux situation ahoana situation qui exact de zay inona tokony ataoko inona ny lalana sy ny moyen rehetrretra ataoko ahafahako miala amin'ny situation fa raha situation de Jesosy nametraka tany nosy benala mpiandromby ary fianakaviana mahantra be ny fianakaviako ka zay ny afatra mba amenanareo jeune aza de mitehitra am'ty resaka hoe apetraka am'izao tery zareo tsy hoe aza mitehitra fa ela tanteraka zany rehefa anao zavatra de ny herim-batanao sy ny heritsainao zay ny apetraka par rapport aux situation inona moyen nananao inona ny possibilité zay ihany fa tsisy hoe décision hitondra firenena avy anao de décision apetraka any ary tena niny mihitsy ange zany andra joela tamin'ny resaka ina moa zany joana iny niny mihitsy izy hoe androso Madagasikara satria hoe nifaritana Lacroix am'to eto matoa izy nanao ny reportage za tamin'ny voalohany etretiko am'zay avy fampiasonana fa raha jereko ny zavatra misy an'izao tena niny izy ary niny koa ny gasy rehetrretra hoe ny gasy no nahita ny fanafodin'ny Covid ny zao tontolo zao satria voatentin'Andriamanitra gasy any Madagasikara nano de nasina protection Lacroix de mety be le izy de anakarana be Madagasikara manakarana be Madagasikara am'izao frena bus frena nino moa zany vidina solika ny PPN tsy zaka tsony zay ndray zany bon dimanche daholo